Olo amin'izay sehatra ny fampianarana azy hatrany dia mitoy ny fitokonana ataon'ireo mpampianatra hiresaka amin'ny communauté internationale izy ireo raha mpitso ary milaza fa tsy andray anjara amin'ny fanadinam-panjakana CEPE. Nanatanteraka hetsika teo alohan'ny tokotanim-be ministeran'ny fampianarana ireto mpampianatra ireto io maraina io. Tapaka tamin'izany fa hiamafy hatrany ny hetsika amin'ity herinandro ity. Raha mpitso dia izy ny fihaonan'izy ireo amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Ny anton'izany dia ny fahatsapan'ireo ny fanaovana tsinontsinona ny fampianarana sy ny mpanabe ary koa fampisehoana ny mahasarobidy ny fampianarana sy ny andraikitr'ireo mpampianatra hoy ny fanazavana nomeny aina Miandrarivo. Ny alakamisy kosa dia izy ny fihaonana fahobe atao amin'ny mpampianatra isaky ny distrika manoloana ny valom-poraingana azo ary eo koa ny fiziriziriny fanjakana ho hiatrano ny fanazavana. Mahakasika ny fanadinam-panjakana CPE dia tsy hisy andray anjara amin'izany izy ireo ary koa manambara fa tsy tompona andraikitra amin'izay mety ho tohiny.